amtiavana ndray tokolasy tokovavy nitondrana ny arabo atsika any tokatrano any amin'izao takarivany talata fadimy ny volana septambra 7 sy 2 izao asiana amtiavana ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv eo amin'ny sihatry ny fitaterana avy hatrany dia Manoloana indrindra ny fanapahan-kevitra noraisin'ny kaominina amin'ny fanomezana ny fanaovana ny contre visite any orinasa OMAVET dia naneho ny heviny fikambanana mpitatitra eto an-drenivohitra dia ny Uctu sy ny fitara na ny fikambanana taxe civil fa manipaka ity fanapahan-kevitra ity ary manome fotoana ny commune amerina ny contre visite etsy antsakaviro teo jerentsika indrindra ny andindinina makasika izay vaovao izay. Manome fepitona roa herinandro an'ny commune Antananarivo renivohitra ireo fikambanana taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTR sy ny fikambanana mpitatitra eto an-drenivohitra na ny Uctu amin'ny tokony anafoanan'ny commune ny fanapahan-kevitra amin'ny hanomezana ny orinasa tsy miankina OMAVET ny fanatanterahana ny contre visite mitsipaka marindrano ity fanapahan-kevitra ity reto fikambanana rotonta ireto ary nambaran'izy ireo fa tokony foanana ny contre visite rehefa tsy mahavita ny asan'ny commune. Mitsipaka marindrano ny fanomezana amin'izay contre visite zay ho an'ny OMAVET. Misy ny fanazavana izay toananay amin'ny alalan'ny proof marobe hitondranay an'izay fitsipahana izay raha ho aninay ao anivon'ny taxi manokana zany voakasika ao anatiny koa nefa ry zareo anivon'ny taxi be ny Uctu. Izay raha tsaroanareo sa volana oktobra tamin'any moa zany anapa-kevitra ny anangana ny fikambanana hoe FTR ty fikambanana taxi Antananarivo renivohitra. Ny antony moa zany dia tsotra be satria nandeha tamin'izany ny feo fa hoe omena ny tsy miankina ny fanaovana ny contre visite ka dia ho contrôle technique no antsoina azy manomboka eo. Tamin'izany zany dia efa nandeha zany feo zany hoe omena ny tsy miankina io contre visite io. Ity misy taratasy tatitra izay nierahana tamin'izany fotoana nisy solontenana taxi zany hoe nisy taxi vitsivitsy niona tamin'ny tompona rehetra teo amin'ny commune. Tapaka tao anatin'izany hoe ho apetraka amin'izay ny contrôle technique le izy dia isy fiovana le izy hoe ny fitsirihana ny fiara dia maharitra ora iray. Zany tapaka tao anatin'ilay fivoriana tamin'izany misy teboka 400 io le antsoina taxi hoe 104 points. Io zany isan'ny tsipahanay io hatramin'izay dia ny fizahana tsy maintsy atao isaky ny fiara 400 natao karaha hoe fiara mivoaka any amin'ny concessionnaire tsy ahafeno amin'izany teboka 400 zany. Tsy nanontaniana ny hevitry ny mpitantana mihitsy ity fanapahan-kevitra nolaniny ny filan-kevitra municipal ity raha nambarany ny filohan'ny Uctu. Manina tsisy appel d'offre raha tonga dia natao le fototra marina mihitsy tenin'ny madame la présidente hoe iambisy roche misy zavatra madimady ao tsy fantatra inona moa tsy fantatra ny zavatra hoe ty amin'ny tadiavinareo atao azy 10 isan-jato fotsiny be no hoe menan'ny commune fa sivy isan-jato mandeha atao azy ka na amin'ny vola azo amin'izao fotoana izao azonay arotsakay amin'ny commune isaky manao contre mahatratra ny 75% mety mitafiditra ihany ninay fa manina dia 10% moa ndady menan'ny commune. Mety afara amin'ny fitokonan'ny mpitatitra eto an-drenivohitra sy ny taxe civil ny tsy fandraisan'ny commune andraikitra ao anatin'ny 2 herinandro. Nanambara moa ny filohan'ny FTR fa tsy vahaolana intsony ny fifampiresahana amin'ny commune. Nambaran'izy ireo fa ny 9 isan-jato ny vola miditra amin'ny contre visite dia miditra amin'ny OMAVET ary ny 10 isan-jato no omena ny commune.